Fahamiraba antsika rehetra ry havana tratrety alarobia fa 17 volana May ity dia manona ny fiadanan'i Jesosy antsika hatrany ny Joba 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 no mofinainantsika anio. Joba 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Fakitsika aminaran'i Jesosy ry havako. Dia mbola nandrosona nanao ateny ihany Joba ka nanao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy anymy ainy rariny sy ny tsy toa izay efa nampangidiny aiko, fa mbola ato anatoko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanao nipitaka ny lelako. Sanatria raha naiky ny anareo marina mandra-piala ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako manatsinya, fa hamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foiko. Ny foko tsy manome tsiny akory na dia amin'ny androko iray monjasa. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina izay mitsangana notra. Fa inona ny fanantenan'ny mpiatsara velatsihy raha maito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Iainy fitarainany fa Andriamanitra raha azo miporina izy? Ho azo ny iraviravona va ny tsy toa? Azo mianso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Ray maso no manomasinana amin'ny fahamarinana, mitenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahatelo ry havako sy ny fahaefatra manao hoe minaran'i Jesosy fa mbola ato anatoko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanao nipitaka ny lelako. Ravana tenin'ny Joba io, tenin'ny Joba tao anatin'ny vanim-potoana sarotra. Hoy izy manao hoe ny vavako na ny lelako dia tsy mba hanao teny tsy marina ary tsy hanonona fitaka. Afaka malala manahoana moa zany ny teny alohan'ny vavan'ny mpino. Manahoana ny teny alohan'ny vavan'ny mpino dia i Joba ny mamaly ny fanontaniana. Manahoana ny teny alohan'ny vavan'ny mpino dia mpino izay manana fanan'Andriamanitra i Joba amin'ny andininy fahatelo. Inona ny tokony teny alohan'ny vavantsika? Inona no ampiasantsika ny vavantsika io? Dia hoy Joba manao hoe ny vavan'ny mpino dia tsy mba miteny zavatra tsy marina ary tsy mba manonona fitaka. Raha toa ka ity afato Joba ty ihany no iainantsika amin'ny fiainana isan'andro ry havana, eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika hoe ny vavako Andriamanitra dia tsy hanonona zavatra tsy marina, ny vavako Andriamanitra dia tsy hanonona fitaka, dia efa zava-dehibe ry havako malala, efa miova ny fiarahamonina. Satria Joba eto dia miresaka amin'ny Bildady izy, miresaka amin'ny Bildady izy zany eto mba isakaizany. Dia Bildada mandresy lahatra azy manao hoe diso ianao Joba, matoa ianao manota tahako izao, matoa ianao tody zavatsarotra toa dia nanota ianao. Satria nampianarina andro Bildada dia ny hoe rehefa manota ny olona dia misy zavatra mahazo azy, ary matoa misy zavatra mahazo ny olona dia nanota izy. Zay ihany no ataontsika hoe mahazatra ny teolojia amin'ny Bildada. Ireo namany Joba moa zany Joba fa tsy Bildada ihany fa na Elifazy io na Elio na Bildada io dia samy nihevitra foana manao hoe nihevitra mandrakariva hoe rehefa manao ny tsara dia mahazo fitahiana, rehefa manao ny ratsy dia mahazo voan'ny ozina na misy fahavoazana, ary matoa zany misy fahavoazana dia nanao ratsy zany, nanota zany. Ka matoa Joba mandalo zavatsarotra takan'io dia nanota izy zany. Dia io nitrikitrira ny Bildada azy eo hoe nanota angianao dia hoy Joba za mbola tsy nanota zany. Manana fanan'Andriamanitra, ary satria manana fanan'Andriamanitra dia ity molotro ity, ity vavako ity tsy miteny fitaka. Ny epistily noratan'i Jakoba ry havako dia manazava fa anankiray amin'izay varavarana idiran'ny ota eo amin'ny fiainan'ny olombelona
dia ny lela ny vava. Ary Jakoba dia niteny mihitsy manao hoe voafehin'ny olona ny zavatra maro isan-karazany, voafehin'ny olona na dia ny zavatra lehibe noho izy ary hoy Jakoba. Fa izao ny lela zay fitaova madinika kely ao anaty vavan'ny olona dia tsy voafehiny mihitsy, ary mandoro manimba zavatra ny lela, manimba zavatra ny vava tsy ampina. Ary io ry afako no mbola nahendry ny tolo razantsika. Ny tolo moa dia nanazava manao hoe aloha mba hitenenany antsoina hoe olon-kendry. Raha olon-kendry ny olona dia alohan'ny hitenenana dia avady-badio impito aloha ny lela. Ahoana moa zany avady-badiana lela impito? Fa ny tenenana manao hoe lanjalanjao tsara, fa ny vava soa sakafo, ary ny teny tsy mety atao adidy. No zany dia marina fa tsy lasa lavitra loatra mitaha fandrosoany teolojia Joba ny tolo malagasy, fa efa nisoroka zavatra betsaka sahady teo amin'ny fiarahamonina malagasy azy zay nisoroka zavatra tsy voasorokitsika na dia amin'izao fandrosoany zao ihany azy. Amin'izao fandrosoany zao dia everitsika fa zay tiana tenenina dia azo tenenina, na dia mandratra olona ary le teny tenenina, na dia tsy azo antoka ary le teny tenenina, na dia tsy voaporofo azy le teny tenenina, ary na dia voaporofo azy fa mamono olona dia tenenina ihany, na dia mandratra ny hafa aza fa manamaivana ny tena dia tenenina ihany, sy ny sisa rehetra. Dia hoy Joba manazava ho an'ny mpiny manao hoe raha manana ny fanahy masina ianao, raha tena mbola ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra io tenenin'io, mbola ao anatiko ihany ny haiko, ary eo ambavoriko ny fanahiko, fanahin'Andriamanitra dia izao tsy mba hiteny vitaka. Voady zany ry avako malala, voady, ary verika fandiny hitena ho antsika mpino amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Voatandritsika ve ny tena laoky ny vavantsika ka tsy mamitaka. Ny ndraindray ry avako malala, misy teny ndraindray mora manome toko isika, tsy ratsy ny manome toko fa mety mampahery olona. Fa na dia anatin'ny fiainana tokantrano ihany aza ndraindray dia mora no miteny asa ohatra hoe eny ary fa dia omeko an'izao ianao, tena omeko an'izao ianao, ataontsika an'izao. Fa ndraindray rehefa malala na dia amin'njanakitsika raha dia tsy vitantsika ke zany. Manafatra ny zanantsika hoe za dada sy neny mba raha ohatra n'izao dia mba eto vakansa na atao ohatr'izao fa ndraindray ekentsika ilay izy dia manome tokontsika, fa sy tadiditsika kory le teny omena, ary tsy gaga isika raha ohatra ka any oriana any ao anatin'ny fiarahamonina misy olona tsy tena tsy manao zava-dehibe an'izany hoe teny nomena na fanomeza toko zany, satria ny nitezana azy mihitsy tany atokantrano natao amin'ny fiarahamonina dia azo atao ny manome toky fa tsy tanterahana, azo atao ny miteny an'izao zavatra rehetra zao fa tsy tanterahana, satria zay le fiarahamonina iainana ankehitriny, lay fanomezany toerana, lay toky sy lay lanjany lay teny tsy misy intsony. Dia tsy mpanaraka ny teolojia amin'ny Joba zany, fa zay rehetra kristianina hoy Joba ka manana ny fanan'Andriamanitra rehefa manome toky izy dia tokony ho ataony zany. Ary toka sanatria maninona moa ianao nge olona manome toky io mety tsy tanteraka le izy, be dia be ny antony, be dia be ao am-baiboly misy betsaka an'izany. Fa rehefa manome toky ianao ka tsy nahatanteraka ny antony dia mialatsiny amin'ilay olona. Miazafady fa tena tsy vitako anakala izy nanafatra ianao hoe hitondra crédit ho anao anio fa tena taraiky kely dia tsy afaka mividy fara-pitsodray amin'ny vidy. Na nanafatra ianao anaka hoe hitondrako chocolat, mialatsiny fa nidy mivarotra fa raha pitsodray no mitondra ny chocolat. Na nanome toky anao anaka fa izao, na nanome toky na ny vady io na mpiara-miasa na nanome toky anao fa ho averiko aminao le boky raha pitso, fa ny raha dia izao mbola tsy voavakiko le izy ka tia netiko ity fa azoko mbola entina verina ve. Zany hoe le izy tena fianarana le avako, tena fianarana, fa ilay rivotra iainantsika ankehitriny mantsy dia betsaka no manome toky ka tsy mihazona dia manjary lasa fitaka. Ary misy olona nefa ny manomboka manao zavatra miaingy amin'iny toko omenao iny. Ianao zany manome toky manao hoe zao no ataoko anao amin'ny lakamisy, dia ny fandaharana asan'ilay olona, ny faniriany, na ny fitatana ny vola, na ny fitatana ny fotoanany, na ny fitatana ny fiainam-piankonany dia miaingy amin'ilay fanomeza tokonao alakamisy io.
le anefa neno tsy mahatadidy akory any laka misy de misy zavatra ohatrao ohatra de inona no mitranga mirodana daholo le zavatra mbaka sain'le olona dia mahafinaritra eo anatren'andriamanitra fe de mahafinaritra an'andriamanitra fe zany sanatria tsy mahafinaritra azy zany fa zany de miteraka alahelo an'ilay olona zany toe zavatra any mahatonga ny boky mpitolo teny hoe aza de aingam-bava loatra aza mora manome toky ary de eto revako malala tsy ratsy akory any manome toky sanatria mahazo manome toky ianao ina koa zay olona tsy manome toky moa tsy mitondra fanatenana anke zany zany de tsy teny ninona mihitsy fa de hito eo e de hito eo fotsiny falohany ho angina tsy toetra kristianina raha deo koa zany fa matony men'andriamanitra atsika ny teny io teny itenenana io zany zay avy amin'andriamanitra io teneniny Job io avy amin'andriamanitra ny teny ny langue zany avy amin'andriamanitra ny teny satria fifandraisana io de ny teny nefa tokony mamelona fa tsy mamono na mandratra arak'izay fampiasan'ilay ratsy azy satana ny nampiasan'ny teny andratra voalohany nampiasa ny teny hanky vare zao ny tenenin'andriamanitra ta navaliky satana lay teny mba ho teny mamono lay teny mamelona no zany revako malala ny kristianina zay manana fanamasina de tokony mitondra teny mamelona ary ny fanomeza toky sy ny fampaherezana de tena teny mamelona saingy zao me tokony olona de azony zay tokony menao zay fotsiny ary raha sanatria tsy mahazo nan'izay isika de miezaka mibaboka amin'ny olona miteny hoe zao zany dia androaritsika ohatra zao Jesosy le avako malala tsy mbola ndray mandeha tsy mbola nanome toky ny mpianana izy ka nanao hoe tsy vitako zany ary zay toetra le avako malala ny tiany Job ho toetsaitsika miazona ny teny hoy Jesosy hoe aoka ny teninareo rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy zany de afako malala tena zava-dehibe ny fanomezantsika toerana ny teny any fanajantsika ny tena de teny malagasy koa azy io zay sarobidy satria fifandraisana dia amin'ny teny amin'ny fifandraisana de mahaiza mifandray amin'ny namanao azy lazana fitaka izy ary ny teny zay fitaovana men'andriamanitra atsika fitaovana mamelona de oka tsy ampiasaina mba entina mitahana na entina nibana ny fiainan'ny olona fa entina kosa hitondrana fiainana ho azy ary de mampahiranao afako malala amin'ny fifandraisana rehetra mpialabelona tsy mora ny tenyny Job ty manao hoe raha mbola ato anatika any ny aiko zany raha mbola velona ary raha mbola tarihiny fanan'andriamanitra ihany de zao tsy mba ilaza zavatra tsy marina ary tsy mba hanonona fitako ny molotro engany eo fiainanao zany de afako malala ary mangataha amin'ny tompo mba ho fiainanao zany tsy mora zany fa rehefa miaraka amin'andriamanitra de ay zany satria ambany fahasoavana isika de ny fahasoavan'ny tompo no afahantsika manatanteraka an'izany ary sanatria maheny fitaka isan-karazany sika de mivavao an'ireny olona ireny fa ny tompony amindra fo aminy ivavaka sika ry avako tompo misaotranao zahay no ny amin'ny afatry Job fa ny mpino izahay raha mbola velona ary raha mbola tarihiny fanahinao masina de tsisy fitaka sy lainga hoentinay manimba ny fiainany namanay ampianary zay tsy laza fitaka ka hanimba na handratra ny hafa vaoka kosa ho teny fampaherezana ho teny fiainana ho teny mamelona no hoentinay ho an'ireny mpiarabelona aminay sy mpifanerasera aminay ireny fanomezana avy aminao ny teny isan'izany ny teny malagasy de mampianaranay tompo ay saotranao no ny amin'izany teny menao anay zany de mampianaranay mpitondra teny mamy amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny namanay de mivavak'izay ho an'ireo zay voafatotry ny lainga na voafatotry ny fitaka hita ny anatin'ny fiarahamonina any na ho an'ireo zay mety enti-pahazarana amin'ny filazana zavatra tsy marina de mivavak'izay tompo hovahanao izy ireny satria famindrampo tianao izy ireny fa Andriamanitra fitiavana ianao de mamindra fo amin'ny fiarahamonina zay anjakan'ny fitaka eto amin'izao tontolo zao vanim-potoana iainana izao misaotra Jesosy amen.